La 4G Baitelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart Up. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Smart Up. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. La vache qui rit. manolotra anao ny vaovao. Tontolo andro feno hasambarana. Hita tena tsy bazazy avokoa tamin'ity fivoriana tsara-potoana faharoa ity ny fihetsika ireo solombavam-bahoaka sasatsasany izay manaratsy endrika ity androm-panjakana ity, indrindra ho malina nandritra ny tokony nandaniana ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana. Maneho ny fijorony antoko-panohitra iaro ny firenena zavanitranga teny anivon'ny anteny mera-pirenena omaly momba ny fandaniana ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana ho ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga androany. Nitoy androany teny amin'ny chaîne pénale anti-corruption teny 67 hectares ny fanadadiana ny Ramatoko Claudine Razaimamonjy makasika ireo raharaha navoaroroy azy hatreto tsy mbola misy mipika ny valin'ny fanadadiana natao. Manomboka ny ramatahora ataon'ny fanjakana amin'ireo mpandrarahany fonja manao fitakiana ho ny filohan'ny syndicat ny mpandrarahany fonja androany. Etsekelan'izay dia tsy misy fiatraikany eo anivon'ny mpitandro ny filaminana kosa ity fitokonana ity. Maresaka iraisam-pirenena dia mikasany anondiany nitafika Turk izay tarihan'ny filoha Recep Tayyip Erdogan anohitra ireo Kurd eny amin'ny sisin'ny tanin'ny avaratry Syria. Ny tanànan'ny Minbej ny tanjona voalohany amin'izany. Ny andidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny farany any mbotsy ka ny vaovao dia hita tena tsy mazaza avokoa tamin'ity fivoriana tsara-potoana faharoa ity ny fihetsika ireo solombavam-bahoaka sasatsasany izay manaratsy endrika n'ity androm-panjakana ity indrindra omaly nandritra ny tokony nandiniana ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana Iandro Rarso. Fipetrana eny ambaravarana siosiko toy ny mijery baolina eny an-kianja fanaovana tarehy ratsy ireo ny fihetsika hita avy amin'ireo solombavam-bahoaka sasantsasany nandritra ny fivoriam-biazony rehetra natrehana tokony nandaniana ireo volavolan-dalàna feny fifidianana omaly tao amin'ny lapany anteny mera-pirenena. Fihetsika izay nambaran'ny mpanara-baovao maro fa fihetsika manimba sy manaratsy endrika tanteraka ity androm-panjakana mpanao lalàna ity. Efa zarisary tsy afaka amin'ny olo-pirenena maro ihany koa ny resaka malety sy ny fitakiana tombotsoa manokana ataon'ireo solombavam-bahoaka sasatsasany nandritra repoblika fa efatra ity. Manala baraka tanteraka ilay androm-panjakana mpanao lalàna sy mpanara-maso ny fahefanam-panatanteraka izao fihetsika azo ambara fa tsy voahevitra nataon'ny solombavam-bahoaka sasatsasany omaly izao. Andrasan'ny mpanara-baovao maro ihany koa ny andrasan'ny biako fanadadiana manoloana ny filazan'ny solombavam-bahoaka sasany omaly fa nisy ny fanambazana vola teny tsy mbazaza. Ankoatr'izay dia nofaranana androantolakandro tamin'ny efatr'ora sasany fivoriana tsara-potoana faharoa ny teny mera-pirenena. Volavolan-dalàna misy adino ny lany, ray naverina ny amin'ny asam-boamera, ray hafa ihany kosa tsy nakena tanteraka. Vokatr'ilay fanemorana ny fandaniana ireo volavolan-dalàna efeny fifidianana dia nambaran'ny filohan'ny teny mera-pirenena nandritra ny lanonana famaranana androany izay natrehana solombavam-bahoaka misy 720 fa efa niangavin'ny praiministra ny tenany mba ho aorian'ny fety mipasika ny tanterahana fivoriana tsara-potoana fahatelo. Mampametra-panontaniana ny maro ny hoe fa angaha moa tsy amehana ny fandiniana sy fandaniana ireto volavolan-dalàna feny fifidianana ireto ka anton'izao nanaovana fivoriana tsara-potoana indrome anton'izao no iandra ny aorian'ny fety mipasika indray vao hotohizana.
maneho ny fijorony antoko-panohitra hiaro ny firenena ny zavanitranga tenenivony anteny mera-pirenena omaly momba ny fandaniana ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana ho ny filohan'ny antoko malagasy miara-miaingy androany fanedimy antarandriana. Mahamenatra, izay no azo amehezana ny zava-nisy teny amin'ny anteny mera-pirenena Tsimbazaza omaly mikasika ny fandaniana ny lalàna amin'ny feny fifidianana hoy ireo mpanao politika an'Antanina. Manapirofo ny fijoroan'ny mpanohitra hatramin'ny farany ho fitsonjovana ny fiainam-pirenena manoloana ny amboletraka sy ny fitondrana atao ireny Trangereny hoy ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Ny zavatra sy omaly reny moa zany ny zava-dehibe dia ny hoe manomboka mijoro ny antoko-panohatra eto amin'ny firenena ary tsy araka ny voalaza fa dia ny antoko-panohatra dia mitady ary mangataka ny tena fifidianana araka lalam-panorenana ilay ao anaty fotoana fohy izay raha malagasy miara-miainga manokana dia efa taona maromaro nefa no nangataka an'izay sy ny fifidianana izay madio sy mangarary zava-misy dia hitantsika omaly fa dia ireo manoana ny fitondrana indray no miezaka manimbotra nyity fifidianana ity amin'ny fanemorana ny fandiniana an'ireny lalàna izay somary mahavariana ihany satria ny hoe tsy voadinika amin'ny atsipiriany ireo amendement nefa misy travaux de commission tao fa raha ohatra miziroziry amin'ny lalàna tsy fanarahany be sy ny maro ny fanjakana dia tompony andraikitra ny zavatra miseho hoe amenatra ny zavatra miseho ny hoe misy olombavambahoaka tsy mamaky lalàna akory fa dia miandry ady-varotra fotsiny ifidianana na tsy an'ilay lalàna mahamenatra zany zavatra sy tokony miseho eto amin'ny firenentsika intsony kajikajy politika sy resabola raha ny faneho-kevitra izy ireo no nibahana nandritra izany ary mampanainy amin'ny mety ho fizotry ny fifidianana ho tanterahana amin'ity taona ity. Voalohany indrindra ireo zavatra mitranga ao amin'ny anteny mera-pirenena ao dia tena mampalahelo, mahamenatra ary koa ozy ny fitenin'ny tanora hoe be loatra le mampiome ao ny seni efa vonony miandro fotsiny izy zany le lalàna dia efa vonony izy amin'ny fifidianana ny atoko maromaro manana ny kantida fa vonony ny atoko amin'ny mpitorana atao amin'izao dia milaza hoe vonona tsy matahotra ary efa somary mangalangalatra départ ary ka aleo raketiny io zavatra io ary zany hoe lalàna tsy misy amendement zany nge tsy mety zany any amin'ny dictature ny misy an'izany hoe io zany dia io fidiana tsika mbola misy an'izay démocratie zay tsy maintsy asiana amendement efa vita koa ny amendement dia hoe ay dia ohatrany tsy mety ty fa aleo ahembotra dia mbola amorona zavatra indray na ray satria ve zavatra ataon'ny lalàna ataon'ny gouvernement hoe dia tonga dia eken'ny assemblée inona ny misy démocratie amin'izany totosatsaka sy andavany ve io fankatoavana ny io lalàna mifeny fifidianana io vita ny andraiky ny nankinina taminy ve ny solombavam-bahoaka nametrahany vahoaka fitokisana satria olom-boafidy ireo ka dia aiazany ny apetrakay hoe ho vita ve sa tsy ho vita ary ny aiagoavana indrindra zany dia hoe izy tokoa ary ve le fifidianana sa tsy isy amin'ity taon'ity mahamenatra sady tongotra vakivaky le izy sady mararo no mahamenatra dia ny tena miloha menatra amin'izao fotoana izao hoe ireo no misolo vavan'ny vahoaka voafidim-bahoaka nefa dia tsy hoe miady an-trano fa mahamenatra tena hoe misy zavatra mibaiko ve ao ambadika sa ny vola no miteny fa ny fahalalana azy fotsiny hatramin'izay dia maloto ny politika lalovina ao anatin'ny solombavam-bahoaka ao. Teboka maro no tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana anatin'io lalam-pifidianana io araka ny efa nilazain'ireo fiarahamonim-pirenena sy mpanao politika samihafa hatramin'izay. Raha ny zava-nisy omaly sy olombavambahoaka maro no voalaza ho nandray vola mitentina 10 tapitrisa ariary. Ity lalàna ity anefa izay iankinan'ny fiainam-pirenena ary izao kasain'ny sy olombavambahoaka sasany olaniana tsy asiam-panitsiana izao noho ny fisiany kolikoly araka ny elo omaly, kolikoly izay mety hampiditozan'ny firenena. Ie, samy hitantsika ny zavatra nitranga teny amin'ny anteny miera omaly mampanasy mampiaialy izy satria zavatra efa fantatsika hatrany amin'ny taloha hoe misy ny kolikoly eo anivon'io anteny miera io ary mbola misy zany amin'izao fotoana izao.
Zava-dehibe tokoa nefa ilay dinihana ankehitriny satria ny lalam-pifidianana izay hoarahana amin'ity taona ity. Dia eo zany nisy tomana sainy maro hoe aoka isika samy ho mailo satria misy zavatra tena tsy mety mandeha ao anatiny ao. Be dia be no teboka mbola mila hitsongolohan'ireo solombavam-bahoaka ireo anatin'ny lalam-pifidianana satria raha ohatra ka tena hoe forcena hoe fiteny hoe ho laniana maika io lalàna io dia hididozy isika. Dia izay zany hoe samy isika manara-maso na ny mpanara-baovao na ny fiarahamonim-pirenena nizaniza zany mba tsy hisy zavatra maloto be hivoaka avy ao Tsimbazaza zao satria miankina amin'izay no avintsika rehetra. Fanitsina ny andininy maro anatin'ny lalàna io raha ny fanazavana no ahafana mampitony ny firenena fanaovana izay angatahany maro asimpanitsina anatin'ny fotoana fohy. Nanamafy ankilany Bianco raha nanontaniana mikasika ny raharaha kolokolo eny anivon'ny anteny miram-pirenena fa miankina amin'ny fitoriana tonga eny amin'izy ireo no ahafana manao fanadihadiana. Raha tsy ahivina solombavam-bahoaka 20 teny amin'ny anteny miram-pirenena omaly no nanamafy ny tokony andaniana ireo volavolan-dalàna na simpanitsina ireo ary 70 ireo solombavam-bahoaka pomba fitondrana nanda izany. Lasa savorivory ary tsy misy mandeha amin'izao leon'ny intson'ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny hoy dama mpandinika fiarahamonina ny fitiavam-bola diso tavahoatra no politika misy amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo faredi miantarandriana evatra. Fitadiavana tombontso manokana izay no mibana eto Madagasikara ankehitriny. Antony tsy mampivoatra ny firenena raha nambaran'ireo mpandinika ny fiarahamonina androany. Saika ahitana izany avokoa ny sehatra rehetra indrindra manoloana ny fikarakarana ny fifidianana. Ny fahitako azy ny rafitra mandeha amin'izao fotoana izao dia tsy manomana fifidianana ny rafitra amin'izao fotoana izao fa manomana fomba ahafahana mangala vato. Ratsy be ny zany ny fiam-potoana ahafahana azahoana ny valim-pifidianana afoiziny zalahy. Ny fiam-potoana anaovana ny fampelezan-kevitra afoiziny zalahy. Be dia be zany ny fepetra rehetrarehetra apitsipitsony. Zany hoe ataony zalahy, ataon'le rafitra amin'izao fotoana izao mety ho azy, ataony any amin'ny daholo zany ny fomba rehetra ahafahana mandrisy dia ny meloha an'ilay fifidianana. Ary mila vakina batsilana zany. Olana goavany ihany koa ny fahaverezan'ny foto-kevitra hitantanana ny firenena. Teboka maro ny tokony jerea manokana noho izany amin'ny famolavolana ny fifidianana sy ny fanatotosana ny fampelezan-kevitra. Dia nanomboka nazovana amin'izay ary ty atao hoe ny herin'ny volo ty. Dia efa manjary taizany rafitrintsika ho zatra hoe rehefa fampelezan-kevitra dia mila manatobaka vola be dia be. Fa isika fidy tsy navelan'zareo etretra hoe avaiza le vola be dia be reo. Dia manjary le vola atobaka zany no mibaiko ny valim-pifidianana rehefa avy eo. Dia io vola mitobaka io manjary olona voafidy tamin'ny alalan'ny fitobahana vola no ananatsika fa tsy olona voafidy amina resaka foto-kevitra hoe mahitsy amin'ny rariny sy ny hitsiny. Zay ny zava-misy eto Madagasikara ka tsy mahagaga raha zao iainantsika zao ny zava-mitranga ao amin'ilay toerana manakasina atao hoe anteny miera pirenena. Fiovana ifotony sy fanovana fomba fijery no vahaolana raha ny nambarany hatrany. Ilaina ihany koa ny fandalenana ny maha-malagasy sy ny fanomezany lanja ny kolosaina malagasy. Misy manoloana izany boky nisoratan'ity mpandinika fiarahamonina ity miresaka ny fototry ny olona sy ny vahaolana entina ahafahana mampandroso ny firenena. Tsy misy mandeha amin'ny laon'ny raharam-pirenena raha ny fanazavana avy eo anivon'ny Madagasikara développement éthique politique toe-karena sosialy hita mivaingana ny tsy fahaiza-mitantany ireo mpitondro Fanady Michela Ranardo. Miarary taka ny vaian-kanitra ny mety hoendriky ny fifidianana manaraka eo raha ny fanazavany avy eo anivon'ny MDE na ny Madagascar développement éthique androany pirofo amin'izany ny zavan-tranga teny amin'ny anteny miram-pirenena mikorotana ny raharaha politika eto Madagasikara ary saika fitazomana ny seza no mahamaika ireo tompona andraikitra. Zavatra mitranga atao anaty miram-pirenena maly vao maika mampisy ny ahiahy zany hoe mety anahirana tokoa ny fiainam-pirenena. Anahirana tokoa ny fiainam-pirenena satria hoe hita zany le izy fa mety rositsika
amina ataontsika hoe zavatra tsy milamina indray raha tsy mitandrina tsika ve tsirairay aby mieritreritra hoe iny ve tsy efa prémisy ny zavatra hitranga amin'ny fifidianana ho avy hoe misy fifantomana eto zany. Fa isaky ny voaresaka ihany koa mikasika ny toe-karena eto Madagasikara tsy mitsaha amin'ny totongana raha ny fanazavana ny toe-karena mbola ambany vahon'ny mpamady vola ny firenena. Lalana rehetrarehetra mivoaka eto Madagasikara dia manome vala amin'ny investisseur direct étranger. Madagasikara mila ny investisseur direct étranger satria tsika mbola tsy aky tsara amin'ny resabola fa kosa tsy maintsy atao maro toerana koa nefa ny investisseur direct nationaux. Ankehitriny tsika tompo mangatakatiny eto amin'ny firenena. Zavatra rehetra atao eto amin'ny firenena dia manome vala amin'ny vahiny fa aiza ho aiza moa anjaran-tena tsika malagasy. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray no tsipihan'ny MDE manokana io maraina io ny mikasika ny fampianarana. Tsy paikady entina manarina ny fampianarana no misy eto amintsika ho hiatrana izy ireo fa paikady entina mamotika ny fampianarana, mamotika ny firenena. Misombaina amin'ny mpitera, bomaika amin'ny mpitera. Ahoana 80% framma titulaire na BEPC. Retraitena daholo zareo. Amin'ny toerana tsisy mpampianatra framma mampianatra terminal. Gaga avetsika raha miaina ny resaka résultat-tsika amin'ny resaka fanadinana. Dia samy laza ny tompona andraikitra hoe be loatra ny candidat libre. Miala tsiny, miala fondro, miala satroky ny pito. Fa tsy ny candidat libre tsy mampandeha ny firenena. Fa fanaovana kitotoa amin'izao fotoana izao amin'ny politika fampianarana. Raha izay rehetra izay tsy misy inona mandeha intsony eto amin'ny firenena saingy minitsy mahita ireo tompon'andraikitra itsatsokajiny. Fanontaniana mipetraka ny hoe tena nisy ve ny fahavononana hitantana sa tonga ho azy teo amin'ny fitondrana. Hitonja andrarabriky ho fanatsarana amin'ny alalan'ny fametrahana sy fampandehanana ny ivitoerana miisa roa ho fanaramaso ny fizotra ny fifidianana sy fanaramaso ny adina amin'ny kolokolo ny firaisamoam-pirenena mivondrona amin'ny etsika roa fanadina. Ny fametrahana sy ny fampandehanana ny ivitoerana miisa roa izay ahitana ny tetika safanoa na fifidianana andraisan'ny olom-pirenena andraikitra, ho fandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny fifidianana ary ny fanomezana antotam-baovao ny olom-pirenena sy ny tetika safandio na fifidianana antoka ho an'ny daholobe hifantenana olombanina izay midika hoe fifidianana azo antoka ho an'ny daholobe hifantenana ny kandidat sy olom-pirenena mendrika ho fanaraha-maso ny fisotro ny fifidianana sy ny fanaraha-maso hiadiana amin'ny kolikoly. Itsika zany olom-pirenena malagasy, firaisamonim-pirenena malagasy ary indrindra ihany koa ireo sampandaharaha rehetrarehetra miara-miasa amin'ny firaisamonim-pirenena toy ny Bianco, ny CENI ary ampian'ireo mpiara-miombona antoka ny velany indrindra ny vondrona Europiana amin'ireo tetikasy reto dia mieritreritra ny hametraka an'ireo fahafahana miasa mba hanana fifidianana tsika tena ekeny rehetra asotokisana ary hitarika any amin'ny filaminana sy ny fampandrosoana maharitra ny firenena. Ary zany ao anatin'ireo tetikasa fanosy fandio izay vatsiny vondrona Europiana eo amin'ny ray tapitrisa euro eo dia mieritreritra ny anatratra farafahakeliny ny raika amby 70% mifidy eto Madagasikara ary miparika amin'ny distrikta 430 amin'ny faritra fito eto Madagasikara. Ny siny fifidianana mangarahara tsy ahitana kolokolo no andraindraina amin'ny fifidianana amin'ity taona ity. Hiezaka hatrany izy ireo hanatratra ny tanjony mba tsy hidiran'ny firenena malagasy any amin'ny fahantrana lalina. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tonga nametra beloma tamin'ny praiminisitra mahafaly solon'andrasana teny amin'ny lampam-panjakana Mazorivo androany ambasador amerikana Robert Yamate nonina sy niasa teto amintsika nandritry ny 3 taona andao tsy ho elan'ny Madagasikara ny tenany tsy nasiany resaka nandritry ity fanaovam-beloma ity momba ny fomba atongavany izay isolotena sy solitoerana azy.
Nanosatsika ny vaovao de garde à vue ny filoham-pirenena frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy nametra-pialana ihany koa ny filoham-pirenena maorisiana noho ny raharaha kolikoly na voaroroy azy izay mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao aiza ho aiza ny eto Madagasikara amin'izay ady amin'ny tsy maty manota izay iona saina izay mavoasa 7 iraika ambin'ny folo taona aotiorina na tsikafo ny fitsarana frantsay ny raharaha izay mavoasaringotra ny filoha frantsay teo aloha Nicolas Sarkozy. Voatana vonjomaika nanomboka omaly ao amin'ny bureau police judiciaire ao Nanterre France ity filoha frantsay teo aloha ity. Mampiahy raha ny famoaham-baovao navoaka ny gazety Le Monde sy ny Mediapart ny mikasika ny famatsim-bola ny filoha libiana tamin'izany fotoana izany Muammar Gaddafi ny fampilezakevitra nataony Nicolas Sarkozy ka nahalany azy ho filoham-pirenena tamin'ny taona 7 Nandeha ankehitriny ny fanadihadiana mikasika izany izay miompana amin'ny fisiny ny kolokolo mivantana sy ankolaka ny fanaovana osika ny famitsim-bola ny firaisana tsy kombakomba. Ity trangano frantsay ity izay nanaitra ny mpanara-baovao maneran-tany fa ihany koa ny teto Madagasikara. Aiza ho aiza ny eto amin'ity firenena ity. Raha ny hita loatra eto tsy foana ny tsy maty manota hoy ny mpanara-baovao. Vita ho azy ary tsy hita ny toy n'ireo fanodikodiana-mbola mpanjakana sy raharaha kolokolo maro. Lesona iray tokony ho raisy ny fitondrana ankehitriny ohatra ihany koa hoy ny mpanara-baovao ny nitranga tao amin'ny nosy Maurice ny sabotsy 17 martsa lasa teo izay nametrahany filoha maorisiana Ramatoa Gurub Faky izay voaroroy amin'ny raharaha kolokolo tany an-toerana nametra-pialana tamin'ny maha filoham-pirenena azy. Raha ny eto Madagasikara mifikotra amin'ny toerana ny mpitondra na eo azy ireo raharaha maro mahavoatonontonona ny anarany. Mitady ny fomba rehetra ahafahana mampaharitra azy eo amin'izany toerana izany na eo aza ny tsy fahombiazana iarahany rehetra mahita. Ohatra ihany koa ny Villa Elizabeth. Tsy hita ny fiafaran'ny raharaha hatramin'izao, tsy hita ny voasambotra na ihany koa ny ala tamin'ny toerany. Ho an'ny mpanara-baovao, ny tsara ny tokony ho fakantahaka na anaovana kopikole toy izao tranga any Frantsa sy ny ao Maurice farany teo izao. Amin'izao volana vitsy mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena izao, tsy fantatra loharanom-bolany antoko politika andray anjara amin'izay fifidianana izay. Iza no mamatsy vola azy ireny ary inona no takalony. Raha ny fifidianana filoham-pirenena farany teo no atao indray mijery, vola amina miliara no nolanin'ireo antoko politika toy ny HVM sy ny ekipany nandritra izany fampelezakevitra izany. Avy aiza ireny loharanom-bola ireny ary ohatrinona marina. Miayay ny mpanara-baovao ny amin'ny mety isiny ny takalopatsa vidim-pinanana tamin'ireny ka nahatonga ireo vahiny anjakazaka amin'ny tany malagasy amin'izao fotoana izao. Raha 12 taona aty aoriana any Frantsa, tsika fonina ny raharaha kolokolo nataon'ny filoham-pirenena teo aloha. Aiza ho aiza ny antsika malagasy ny tao amin'ny 12 taona, 10 taona ary ny 5 taona lasa izay sy amin'izao fotoana izao. Mijanona ho kambary ambony latabatra sy fampandriana drisa ihany no ataon'ny mpitondra. Manjaka hatrany tsy maty manota hoy ny mpanara-baovao. Tapitra teo ny tapany voalohany vaovao hanaraka dokavarotra isika ao anatin'ny tapany faharoa vaovao no hijerentsika fa mitohy androany moa ny fanadihadiana mahakasika ny raha Claudine raha izay mamonjy eo ihany koa efa manomboka sady ny raha matahora ataon'ny fanjakana amin'ireo mpandrarahany fonja izay manao fitakiana rehefa avy eo ary. De la Fédération du sport automobile de Madagascar, le club TMF Rally vous présente le Slalom Wins 2018. Comptons pour la première manche du championnat de Madagascar des Slalom 2018. Autocross car, les 24 et 25 mars 2018 au circuit TMF Ivat. Sponsor officiel, Wins. Partenaire, entreprise Edge, Silhouette de l'Est, Clinique Anjinj. Média officiel, Cool TV.
Pour les fans de vitesse, avec la 4G by Telma, connectez-vous avec le monde entier et surfez librement sur vos applis préférés partout à Madagascar. Plus de 60 villes couvertes. Profitez-en avec Telmanet One Week 1 giga pour seulement 12 500 ariars. Tapez le dièse 322 étoile 73 dièse. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. Fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy tsy miaohatra tsy misalasala fa mandray an-tanana no aviny tsy ambaratelo ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles au rayon. Luminaires, salle de bain, peinture, électricité, plomberie et divers articles de quincaillerie. Des remises conséquentes vous attendent à la caisse. Et ce n'est pas tout! Un polo offert pour un achat supérieur à 600 000 ariars. Alors, qu'attendez-vous? Batimax, la qualité au meilleur prix. La vache qui rit sady matsiro no mampazoto homana ho fahafinaretany ankohonanao misy calcium sy vitamine ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit tontolo andro feno hasambarana. Verneto amin'ny fampalalam-baovao isika mitoy androany teny amin'ny chaîne pénale anti-corruption teny 67 hectares ny fanadihadiana Andramatoa Claudine Razay mamonjy mahakasika ireo rarana voaroroy azy hatreto. Tsy mbola misy mipika ny valin'ny fanadihadiana natao mioramandra. Ny toy androany maraina nanomboka tamin'ny 7 ora ary naharitra ora vitsy. Ny fanadihadiana natao mikasika ny raraha mahavoaroroy Andramatoa Razay mamonjy Claudine. Toy ny omaly teny amin'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly na ny chaîne pénale anti-corruption no nanohizana ny fanadihadiana. Ankoatra ny raraha Ambohimamasina, raraha hafa indray no nanadihadiana azy tamin'ity androany ity araka ny fampitambavao voaray teny an-toerana. Raraha maro no fantatra fa mahavoatontonona io mpandraraha io ary isany amin'izany ny fanodikodiana ny volam-panjakana sy ny fanaovana tsenam-barom-panjakana tsy manaraka ny lalàna. Mitoy ny fanadihadiana araka ny fanazavana azo tamin'ny Bianco. Maromaro moa no mampalahelo fa mahakasika n'iny mpandraraha iny. Dia efa nilaza zay tamin'izay hoe ho alefanay any amin'ny fitsarana raha vantany vao vita ny fanadihadiana natao. Dia araka ny efa henonareo zany moa zany hoe misy fanadihadiana mikasika raha anankiray vita ndraiky io zany zao dia natolotra ny fitsarana efa nanomboka tamin'ny zoma ny verina omaly ary mbola mitoy androany. Amintsika miteny zao mbola tsy fantareo inona moa ny vokany any amin'ny fitsarana any fa dia hitantsika ihany angamba satria tsy maintsy hamoaka ny fanapahan-keviny ny fitsarana aorianan'izay fitondrana iny raraha eo am-pelantanan'izy ireo izay. Tianao marihana fa mbola any amin'ilay chaîne pénale anti-corruption aloha nitorana azy amin'izao. Hatreto tsy mbola misy mipika ny vokatry ny fanadihadiana natao na ny omaly na ny tamin'ity androany maraina ity. Miankina tanteraka amin'ny vokatry ny fanadihadiana ihany koa anefa no ahafahana manohy ny fanenjehana sy ny fitoriana io mpandraraha io. Nahazo indreny vaovao reny tokoa moa zay tamin'ny omaly dia nisy moa mpanao fanadihadiana tany toerana tamin'ireny dia miankina amin'ilay vokatry ny fanadihadiana izay nataony zareo tany fa mbola tsy ety am-pelantanako moa izy fa
vomaraina dia tonga teto fa tsy namatina tany amin'ny birao fa nisy fanadihadinina nataon'ny mpanao famotonanay tamin'ny maly mahakasika an'ireny zavatra ireny. Andrasana indray araka izany ny vokatra ireo fanadihadina natao ireo. Tamin'ny fotoana niverenan'ny mpanao gazety teny an-toerana, tokony tamin'ny folora sy sasany, efa tsy teny an-toerana intsony Claudine Razaimamonjy ary olona hafa indray no anaovana fanadihadina. Mipetraka ny fanontaniana, ankoatra ity mpandraraha ity, aiza ho aiza ny fanenjehana ireo olona ny raitsykombakomba taminy. Hatreto, tsy fantatra aloha ny toerana misy Razaimamonjy Claudine, taoriny ny fanadihadina natao taminy io maraina io. Naverina nampidirina ponja vonjimbaika taorian'ny fanadihadiana azy io tarakariva io ramatoa Claudine Razaimamonjy nampidirina ponja vonjimbaika ihany koa ny minisitra iray teo aloha voaroroy tamin'ity raharaha ity araka ny vaovao voaray farany. Nanoizatsika ny vaovao dia manomboka ny ramatahora ataon'ny fanjakana amin'ireo mpandrarahan'ny fonja manao fitakiana ho ny filohan'ny syndikan'ny mpandrarahan'ny fonja tamin'ity androany ity. Hetsakilan'izay dia tsy misy fiantraikany eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana ity fitokonana ity. Mikael Armarola. Manoloana ny fitokonan'ny mpandrarahan'ny fonja dia magaga ny mpanara-baovao ny filazan'ny polisym-pirenena fa tsy misy fiantraikany amin'izy ireo ny omety fahabetsahan'ny olona hiditra violon. Baiko avy amin'ny procureur de la République ihany koa no arahana hoy ny fanazavana. Io moa zany sahala ny asa andavanandro fiany fa ny mampiavaka azy hoe mitokony ery amin'ny fonjany Tanomora dia nanome instruction zany Madame Père hoe tazomina ty zany zay olo tokony OMD eny Tanomora na amin'ny service sasany mitovy an'izany ihany koa amin'ny arrondissement sasany ireo zay tokony affaire manao déferment agny amin'ny tribunal ka MD izy dia tazomindreo amin'ny violon zareo. Sahalan'izay zany sahalan'ny andavanandro fiany asa tsisy mampiavaka azy amin'ny asana eto zany mandeha normal sahalan'ny andavanandro. Misy ny affaire tokony déférena amin'ny tribunal dia déférena dia mandray andraikitra ny fitsarana hoe MD na LP. MD moa izy zany tsy mandeha Tanomora fa mandeha ato amin'ny violon atao tsara lalàna. Etsakila nefa hiamafy ny hetsika ary tsy hanaiky ireo mpandrarahan'ny fonja raha tsy mivaly ny fitakiana manoloana ny ramatahora fampidirana ponja azy ireo izay mbola manohy ny grevy ataon'ny ministeran'ny fitsarana. Dia nanapa-kevitra ny fivoriam-ben'ny mpandrarahan'ny fonja fa ho tohizana mandra-pahatonga ny fivoahan'ny zavatra notadiavin'ny mpandrarahan'ny fonja ny tolona. Mandeha tsara izay nanomboka ny alatsinainy, talata, androany alarobia no efa manomboka miseho ny karazana antsunjay ataony any amin'ny ministeran'ny fitsarana. Reto ny sationan'izay antsunjay izay. Akoatra ny fanaovana intimidation isan-karazany izay ataondry zareo dia mahasaha mihitsy azy ny tompon'andraikitra ao amin'ny ministera. Miantso ny mpiara-miasa aminay amin'ny faritany milaza fa hoe raha tsy manatanteraka an'io ianareo dia sazy miatra enim-bolana ka hatramin'ny herintaona ny sazy omenanareo. Olona mbola tsy voasambotra, mbola tsy misy procès, efa zany ve no atao intimidation tahaka an'izany. Izany no atao hoe fanapara-pahefana. Manahy ireo mpandrarahan'ny fonja fa tsy tonga any amin'ny tompon'andraikitra ambony ny fitakiana izy ireo na eo aza nefa izany tsy hijanona ny fitakiana ary tsy misy ny voafonja mivoaka sy miditra ny fonja raha tsy mivaly ny fitakiana toy ny fijerenany indemnité maro sy ny fampitoviana lenta ny mpiasan'ny ministeran'ny fitsarana rehetra. Mitohy ny fitsaram-bahoaka eto Madagasikara ny finoan'ny herinandro teo lehilahy iray voalaza fanangalatr'omby no niaran'izany tany Antsohihy. Io nasaina. Lehilahy iray voalaza fa mpangalatra omby no matin'ny Besabo, fikambanan-dehilahy manao andromasom-pokon'olona tao Antsohihy, faritra Sofia ny alatsinainy lasa teo. Tsy niandry mpitandro ny filaminana ireto vatan-dehilahy ireto fa avy hatrany dia nampiasa ny fitaovam-piadinana izy ireo toy ny lefona sy ny kalaza. Ka ny afara tamin'ny famoizana ny ain'ilay voalaza fa mpangalatra. Raha ny fantatra, misy amin'izao fotoana izao ny fivoriana ataon'ireo manam-pahefana any an-toerana taoriany izay trangana fitsaram-bahoaka izay. Andrasana ny fanapa-kevitra hivoaka ao aorian'ny fivoriana. Raha ny hita hatreto, miravoravo tanana ny mpitondra manoloana ity trangana fitsaram-bahoaka misy eo lany manerana ny nosy ity. Ny fitsaram-bahoaka izay voararan'ny lalàna, saingy zara lasa fahazaran'ny vahoaka. Manoloana ny firongana tsy fandriampahalemana sy ny tsy fisian'ny vahaolana matipaika anangorana izany hatramin'izao.
Ny 13 martsa ho avy izao no ankalazana ny andro iraisam pirenena ho an'ny toetry ny andro izay ankalazana eo anivon'ny firenena amikamana maro ny vokadratsy ateraky ny fiovan'ny toetry ny andro raha ny eto Madagasikara araky ny fanazavana azo fanadina. Anisan'ireo firenena andalam-pandrosoana tandinomin-dozy i Madagasikara hatramin'ny taona 2024 hatramin'izao amin'ny antony fiovaovan'ny toetry ny andro izay miteraka famafisan'ny rivo-doza sy ireo loza voajanahary hafa mety hisy raha ny fanazavana voaray. Tsy azo iodivirana nefa ny fiatrehana izany, ilaina hatrany mandray fepetra amin'ny fiatrehana sy ny fanalefahana ny vokadratsy aterany, isan'izany ny fomba anenana ny ala tapaka eto amin'ny firenena sy ny fanodinana amin'ny fako ho lasa akora ahafahana miady amin'izany araka ny faram-panazavana teo anivon'ny Meteo Madagasikara. Madagasikara moa izany araka ny voalaza teo dia anisan'ireo firenena 5 izay tandindomin-doza be indrindra raha ny fiovan'ny toetr'andro. Vokatry ny fiovan'ny toetr'andro dia anisan'ny famafisan'ireo atao hoe loza voajanahary mety hipaka amin'ny firenena, ohatra hoe ny rivo-doza, ny fahamainan'ny tany, ny rotsakorana be loatra. Miteraka zava-tsoa nefa ihany koa mety hiteraka zava-doza ny fiovaovan'ny toetry ny andro, ny fahamainan'ny tany, ny rivo-doza ary ny tondra-drano izay azo lazaina ho harena avy amin'ny toetry ny andro entina hampandroso ny firenena. Fanampanazavana i Rakotondrafara Marie-Louise Tale Jeneraly ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Ny hetsika androany dia teo fanamariana ny fanomboan'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro izay ankalazaina moa ny 23 mars isan-taona, ankalazaina ny eo amin'nivon'ny firenena mikambana akatsy ampakan'izany isika eto Madagasikara dia mankalaza ny 23 mars akoho isika zany eto Madagasikara. Manana ny loha-hevitra manokana ny Meteo eto Madagasikara dia ny hoe ny toetry ny andro sy toetr'andro ray makabahana roa fiomanana ary telo dia lasa loha-hevitra entina miady amin'izany natomboka androany ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Meteo eto Madagasikara. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia voafidy fofoloan'ny Fédération Sport Auto Malagasy indray ny filoha teo aloha Rakotofiringa Jimmy izay nitanterahana tamin'ity androany ity moa ny fividianana teo anivon'izay fédération izay Henri Florian. No tanterahana tamin'ity androany ity ny fividianana izay ho filohan'ny Fédération Sport Auto Malagasy na ny FSAM. Tsy nisy afa-tsy candidat roa ihany no nilatsako mpifaninana tamin'ity fividianana ity. Ny filohan'ny Pernasa Rakotomanga Jiby sy Ratobo John Andry filohan'ny tantan'ny club SRK teo aloha. Samy tsy misy vaovao eo anivon'ny tontolon'ny taranja mekanika avokoa izy roalahy ireto. Ekipa raiky amin'ny folo no nandray anjara tamin'ny fividianana tamin'ity androany ity. Lany tamin'ny Isambato 7-2 ny filohan'ny Pernasa Rakotomanga Jiby nandritra ny fotoam-pividianana. Manana ny tanjony amin'izao fametrahan'ny club ny fahatokisana amin'izao indray ity filoha vaovao ity. Tanjona amin'ity mandat vaovao ity ataoko hoe ampiakatra an'ilay sport auto ambonimbony kokoa noho ny efa nisy. Inona moa ny ao anatin'izy ny mampirisika ny club anatanteraka ny programme efa napetraka izay voalohany. Faharoa misy formation iran'ny fédération Madagasikara miaraka amin'ny fédération internationale manao formation ho an'ny technicien dia manomboka fameritretra zay amin'izao fotoana izao hoe inona ny formation azonay angatana any amin'ny fédération internationale momba ny tanora. Raha tsy ivina efa atao ampiasana telo ho an'ity filohan'ny Fédération Sport Auto Malagasy ity izao no vita teo aloha ary izao indray nametrahany reto club ao anatin'ity fédération ity indray ny fahatokisana fahaefatra hitantanany fédération amin'izao efa taona manaraka izao. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mikasa ny anohindiany manaraka ny sisy tany avaratry Syrie anohitra ireo Kurde ny filoha Turka Recep Tayyip Erdogan. Fadidina eo amin'ny sariny France 24. Mbola sarotra ny toedrara iainan'ny mponina Afrina. Na eo aza ny fifaliana sy ny firavoravoana ny amin'ireo tafika siriana izay nahazo ny fahafahana. Tao anatin'ny roa volana zary lasa andavanandrom-piainan'izy ireo ny daroka bomba sy ny tifotra. Tsy nandamina ny fahavoazana ny fahazaon'ny Turkia sy ny Siriana ny tanàna na eo azy ireo fanampiana tonga any an-toerana. Aty amin'ny hafobe zay ny fahafahan'ireo tafika Siriana niditra ny tanàna
tena ny tena nefa mba hampilamina anay ny mifanohitra amin'izay nefa no hita nalaindry zareo ny fiaranay ny tranonay ny vakiny zareo teo ihany koa ireo tsena matsiaro tena ho tsy manan-kelofana izany izay amin'izao fotoana izao raha nitatitry ny firenena mikambana ny roapahatelon'ny mponina no nitsoaka ny faritra hatramin'ny fiatombohan'ny fanafihan'ny turka manay mafy manoloana izany ny ONU sy ny ONG any an-toerana indrindra ny fahitana fa mbola tsy hifarana hatreo ny ady mbola iroso isika miaraka amin'ny mangibo kobana ary ny kamsil hatramin'ny fianjeran'ireo toerana voakejany kurda ireo tanjona ny anakana ny fametrahana ny eta kurda amin'ny faritra ireo kurda etsy an-daniny manao antsoavo amin'ny vondrona iraisam-pirenena alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity hita teny tsy mba zaza avokoa tamin'ity fivoriana tsy ara-potoana faharoa ity ny fihetsika ireo solombavom-boaka sasasasany izay manaratsendrika n'ity androm-panjakana ity indrindra omaly nandritra ny tokony nandaniny ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana maneho ny vijorony antoko-panoatra iaro ny firenena ny zavanitranga teny anivony anteny miram-pirenena omaly momba ny fandaniana ireo volavolan-dalàna ifeny fividiana ho ny voalohany antoko malagasy miara-miainga tamin'ity androany ity ary farany moa dia nanomboka ny raha matahora ataon'ny fanjakana amin'ireo mpandrarahany fonja manao fitakiana ho ny voalohany syndikan'ny mpandrarahany fonja tamin'ity androany ity dia izay mamarana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao tontolo andro feno hasambarana Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka taminy Batimax, la qualité au meilleur prix. ny fampalalam-baovao narainao teo miaraka amin'ny Pastel, il est tiré fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartUp. ny fampalalam-baovao narainao teo miaraka tamin'ny SmartUp. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.